maty ato an-trano eto mangarivotra tokony tany amin'ny ray ora maraina tany hoany i pasteur Rijarvelo. Tsy narary izy fa nitaraina reradreraka tamin'ny vadiny ka mila miala sasatra kely ary nisy calcium nomena azy tamin'io fotoana io izay efa mahazatra azy rehefa reradreraka izy. Tamin'ny 9 ora maraina teo eo dia efa nandalo teto ny BMH nanao fizahana ka nahita fa maty tokoa izy. Izy aloha tsy nampoiziko mihitsy lefa afatesany satria izy olo tsy mba pararirary zany ary izy tena tsy narary fa hoe reraka fotsiny izy zany. Izy tsy nafanaotra, tsy hoe nisy tazo, tsy hoe misy manaintegna jusqu'à omaly raha izy tena hoe anao mama aza matahotra izy zany tsy marary fa reraka fotsiny dia rehetra hoe tratran'ny fatigue angambany dia hoe mila manao repos. Kanjony omaly izy nanao reraka igny tonga dia zay tsy nampoizy hoe afaty mihitsy fa hoe arerahana. Tamin'ny 6 ora maraina tany hoany dia niely ny tsao teto Mahajanga fa velona indray pasteur ka voatery niverina tany nanao fizahana ny mpitsabo avy ao amin'ny BMH sy ny mpitsabo hafa niaraka tamin'ny manampahefana eto Mahajanga ary mbola nahita sy nanamarina fa tena maty tokoa i pasteur Rijarvelo. Mikasika ny resabe eto Mahajanga androany mikasika ny pasteur Rijarvelo. Tamin'ny 9 maraina teo dia tonga teo ny fianakaviany rahalany izay mpiasa amin'ny fahasalamana ihany koa izy io ary namana akaiky ny tena ihany koa miasa ao Androvao. Nanantona hoe andao dokotera hoy izy nanao constat kely fa maty ny zokiko pasteur Rijarvelo. Efa teo zareo tamin'ny 3 maraina fa tsy naheno an'le fandondomana nataony izay tato dia tsy nisy nivoaka dia niverina izy zany tamin'ny 9. Dia tamin'ny 9 sy fefany tonga tany ny tenanay nanao an'le constatation de décès dia tena hoe maty le olona ary eto dia alako tsiny fa mety misy terme maromaro lazaiko eto zany izay tsy hitako izay anazavana azy amin'ny teny gasy zany hoe le signe positif de la mort izay hita tamin'io fotoana io. Voalohany indrindra présenté izy natao hoe midriase bilatéral zany hoe le boribory ampovoany amin'ny maso io zany mitombo ny diamètreny ny olona rehefa maty. Faharoa manaraka an'izay misy ny ataoko hoe refroidissement cadavérique efa mangatsiaka zany le vatany. Fahatelo misy koa présenté ny teo natao hoe rigidité cadavérique satria tamin'ny ray sy fefany izy no hitan'ny vadiny hoe maty dia rehefa tena natao ny fandiniana zany mety tokony teo tamin'ny ray maraina teo izy no tena hoe maty fa tamin'ny ray sy fefany vao hitan'ny vadiny. Dia fahaefatra farany amin'le signe positif lazaiko teo dia misy ny atao hoe lividité cadavérique zany hoe accumulation de sang io amin'ny région déclive amin'ny faritra ambany